Miarabantsika rehetra mijery ny honan-tsary. Tantara kely no tiako ifampizarana aminareo. Tantara mba nitantarain'ny olona tamiko efa ela ihany, saingy tsy adinoko intsony ary tsaroko mandrakariva isak'izay mandeha fiara, mamakivaky lohasaha sy mitety avoana ary mandalo ala aho. Etsy ary, mahazaho toerana hitantarako azy aminao. Nananjanaka tokana nantsoina hoe Rafahafahana hono ingahy Rafamelana sy Ramatoa Rafitiavana vadiny. Tao amin'ny tanàna iray natao hoe fiadanana no nipetraka izy telo mianaka kely. Sahala amin'ny tanàna ambanivohitra rehetra, dia tsy dia be mponina loatra ny tanànan'ny zareo, somary mitokatokana izay. Mifankalala daholo ny mpiara-monina no izy ireo vitsy. Ingahy Rafamelana mivady no ray aman-dreny nololoavina ny tampony loha tamin'izany tanàna izany, satria tsy vitany hoe izy ireo ihany no nanana omby ampahitrahana rivony, fa mbola izy ireo ihany koa no mamioditra indrindra no ny hatsaram-panahin'izy ireo sy ny fandalan'ny fihavanana ary ny fitsimbinan'ny madinika sy ny osa. Fantatra ny fikolohan'izy mivady an-Rafahafahana. Notandreman'izy ireo toy ny anak'Andriamaso ny fanabeazana azy mba tsy hiviliany amin'ny lala mahitsy nanjaran'izy ireo azy. Tena afa-po tamin'ny toetran-Rafahafahana izy mivady ray aman-dreniny, satria dia tena tsy nisy nokianina tokoa ny fitondran-tenany. Na inankatoa, tia nifandray tamin'ny mpiarabelona, na inandevitra sy navitrika tamin'ny asa ary tia fahamarinana. Tena tretrika izy mivady satria araka izay niriny tokoa ny toetran-janany. Indray andro anefa misy fomba fiteny adaladala izay fiteniko rehefa iny manany any iny aho ka tiako ampiasaina eto, dia le hoe raha nampoiziko main tranonay dia nafindrako mban'ny vitsika tao an-tranonay. Teo amoron-dalana moa ny trano Rafamelana sy Rafitiavana telo mianaka tao fiadanana. Ivezivezen'ny fiara betsaka ny lalana tontolo andro satria lalam-pirenena, saingy tsy niteraka olana teo amin'ny filaminam-piainan'ny mponina tao fiadanana izany. Tsy olana ihany koa ho azy telo mianaka. Indray andro anefa, nisy fiara iray tradoza tsy lavitra loatra ny tanàna. Sendra azo tory ilay mpamily noho ny havizanany be loatra ka tafavoaka ny lalana ilay fiara ary nianjera tany akady. Sofa sady tsy nisy ainana fohy no tsy nisy naratra ihany koa. Ny ray aman-dreny Rafahafahana no namonjy ireto mpivahiny tradoza, nanome izay rehetra nilain'izy ireo sy nampiatrano azy ireo. Noho lany ny sakafo hariva dia nisitaka lasa natory ny ray aman-dreny. Rafahafahana kosa miaraka tamin'ireto mpivahiny tsy fantatra, nandany ny alina tontolo tamin'ny korana. Faly ery ireto vahiny mitantara ny akanton'izany iarivo renivohitra izany, ary sondroina ery koa Rafahafahana miaino no sady mametra-panontaniana eny anelanelany eny. Babon'ny akanton'ny renivohitra sy ny fiainana any Rafahafahana ka niangavy ireto mpivahiny mba hanaiky hitondra azy. Hita no volan-kakafitra ny fiainany, omaly tsy miova raha nampitahiny tamin'ny an'ireto namany vaovao. Liana tamin'ny fivoarana izy, nangetaeta fandrosoana. Nandatsy nety hitondra ihany ireto vahiny tamin'ny voalohany, saingy sesilany loatra ny fiangaviana ka dia nanaiky ihany iretsy vahiny. Izy ireo raha teo efa zatra ny mandrapaka izay aza sendra azy. Ankona Rafamelana sy Rafitiavana mivady no ny naraina ny andro ka nilazan-Rafahafahana
ny fanapahan-keviny hifindra lasy any andrenivohitra. Nandamoaka avokoa ny fandrarana sy ny fandraisen-dahatra nataon'ireto ray aman-dreny hitazomana azy tsy handeha, saingy tongotra efa mibian-dakana ny azy. Ny any sisa azon'izy mivadina tao dia ny nanome azy ny vola tambata rehetra na ray tsodrano sy miteny hoe: raha misy fiovan-kevitra ao anaka ny aorinany dia aza misalasala miverina moto fa mandray anao ampitiavana foana izahay, miandry ny iverenanao izahay. Rehefa tonga ny fiaranaka ireto mpivahiny dia mba miaraka tamin'izy ireo ihany koa Rafahafahana. Betsaka ny zavatra nanitona azy tany andrenivohitra ary vetivety kely dia lasa be namana izy. Gaga izy mahita ireto tovovavy fatratra tamin'ny hatsaran-tarehy sy ny bika, mitentina loko isan-karazany tamin'ny fitafiana ila tsy hatakona izay tokony nafenina, ny sary zoro taminy sy ny antsy azy, seho tsy mbola fahitany tany amin'ilay tanàna keliny. Nahery loatra ny taratry ny jiro ka tsy naharitra ela akory dia indro lavo ilay tovolahy ny fiadanana. Ny fambaboana sy ny fandritahana ny fananany rehetra hatramin'ny fitafiana teny akodiny. Tsy nanana na inona intsony izy vao navelan'ireo nohevery no sakaiza tsy fohy sy nandosirany ny laozany mitady remby hafa. Tsaroany teo fa anoany izay ilay akanina foizany any fiadanana any. Nisalasala ela izy ka efa taolana mitafy hoditra sisa no namelany adi-piainana azy vao tapa-kevitra ny hitododoa ody any an-tanàna. Olona mitalaony teo amin'ny fitobian'ny fiara, andalo tamin'iny lalana iny no nanaiky hitondra ny taratasiny ho any amin'ireo ray aman-dreniny. Tsy nanan-kery intsony anoratana taratasy lava izy fa izao fotsiny no hany mba nisoratany: raha andray ahy ihany ianareo dia anatony mosara kely fotsy eo amin'ilay hazo fialokalofako. Na tsy nisy anarana sisony aza ny taratasy dia azondra famelana mivady avy hatrany fa ilay sombony ny ainy nandrasany hatramin'izay io nanoratra io. Dibo-kafaliana izy mivady ka avy hatrany dia naka ilay lamba firakotra lehibe indrindra, fotsy botsika, tsara indrindra, nasarona ilay hazo fialokalofan'ity sombony ainy. Fanontaniana, fisalasalana ary tebotebo no nameno fondra fahafahana nandritra ny dia, nitety avoana sy namakivaky lohasaha ary nandalo ala. Kely dia kely sisa ny heriny, toa tsy ahatody any amin'ilay tanànany any fiadanana intsony. Na ny mpiaradia taminy aza ireo iray fiara taminy, nanay be ny ainy no izy sempotsempotra be ihany. Tsy afaka miteny intsony izy tamin'ny farany ary nanampisotroana rano aza dia efa tsy nahasotro intsony. Fa tampoka teo nahazo hery izy, velombelom-bolo aoka izany, hitanisy tsiky misorotra teny amin'ny endriny ary sady nanondro izy no niteny hoe: jerenareo, tsy mba mosara akory fa dra mihitsy. Tsy nisy nahazo izay nolazainy, tsy nisy nahazo ny tao anaty fiara satria mbola tery tapoka voana ny fiara ka tsy mbola nisy nahatsikaritra ilay dra fotsy. Izay mpiambina ny tily ihany no afaka nahita izany sahady. Ny mpiaradia tamin'ny rehetra dia mihevitra fa efa tsy ho avitra intsony izy satria efa nidelira. Nihatsara trany izy, nihatsara mandra-pahatonga ny teo amin'ilay hazo misarona dra fotsy lehibe ary poatoy izay ny fitsambikiny avy tao anaty fiara
nahita ireo ray aman-dreny efa miandry azy. Tapitra eto ny tantaran-drafahafahana ry mpiaino ajaina. Anjaranao no misafidy izay olona tiana alaina tahaka amin'ireo olona rehetra nandray anjara tato amin'ny tantara. Koa alahoery ary.